Fa nahoana moa no tena maharikoriko an'Andriamanitra mihitsy ity hoe fitaoman-dratsy ny fanompoan-tsampy ity e. Saorantsika Andriamanitra noho ny fitantana any an-trany dia miarabanao amin'ny mpifaliana indray. Andao isika hanaraka an'ity lohahevitra ity indray hoe ity fitaoman-dratsy ny fanompoan-tsampy ity halan'i Jehova fa nahoana. Ny tantaran'Israely ny naneho mihitsy izany mazava tsara fa tena entitra Andriamanitra raha ny resaka fanompoan-tsampy no resahana. Vao manomboka fotsiny ny didin'Andriamanitra dia efa io no mamarafara hoe aza manompo sampy. Ary ny vokany rehefa hitantsika ny vakiantsika dia hoe tezitra Jehova, mirehatra ny fahatezeran'i Jehova rehefa manompo sampy ny vahoakany ary tonga ny fitsarany. Tena maharikoriko an'Andriamanitra mihitsy ity fanompoan-tsampy ity. Fa nahoana ary? Tsaroantsika hoe rehefa nivoaka avy any Egipta ny zanak'Israely dia nivavaka teo am-pototry ny tendrombohitra Sinay izy tamin'izay fotoana izay indrindra hoe nandefa na hoe nanolotra na nanome ny didy 10 Jehova. Ary didy 2 voalohany mihitsy ao amin'ilay didin'Andriamanitra no milaza sy manamafy an'izay ao amin'ny Exodus 20 an'izay hoe aza manompo sampy izay. Ao amin'ny 15 dia hoy Jehova hoe Exodus 15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza miankohako eo anatrehany ary aza manompo azy fa izaho Jehova Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahy nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Izany no ataon'Andriamanitra. Ahoana izany no mampatonga nyity hoe maharikoriko an'Andriamanitra? Zavatra roa no resahantsika. Ny voalohany dia izao: irian'Andriamanitra ary ilain'Andriamanitra ny fontsika manontolo rehefa manao fanompoana azy, tsy mizarazara. Tsy mahay manompotompo roa ianareo hoy sisy. Izay ny voalohany, mila fanolorana tena feno Andriamanitra ary fitiavana tanteraka satria izay no olan'ny zanak'Israely nahatonga azy ny totongana ny ahosa ary simba ara-panahy rehefa avy eo. Ny olana mantsy raha vao mizarazara ny fo dia tena voamarika fa tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra ianao. Ny fahefan'Andriamanitra mihitsy ny voatsipaka rehefa mizarazara ny fanompoana na ny fo. Ary ao anatin'izay ihany dia nilaza Andriamanitra fa misy vokany tsy ho aminao izay manompo sampy ihany ilay izy fa ho an'ny taranaka ao mandimby anao koa, ny zanany, ny zafiny, ny zafin-dohalika dia voakasika izay daholo. Tandremintsika noho izany. Ny faharoa indray dia izao: halan'Andriamanitra mihitsy ity fitotonganana ara-teraka ny fanompo-tsampy ity satria mitakisorona ilay andriamanin-kafa. Araka ny antsika hoe ny Andriamanitra vato aman-kazo tsy miteny kanefa mitakisorona hoe ny zanakao atao sorona. Ny demonia moa izany no mitarika an'izany. Fa ny an'i Jehova kosa mazava fa ny zanany lahy ihany izay mendrika atao sorona no natao sorona dia ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Fa tsy nitaky tamin'ny olombelona izy ataovy sorona. Mety nisy angamba fihizan-toetran'i Abrahama tany am-boalohany indrindra tamin'ny fiandohan'izao resakitsika izao. Fa tsy nilaza Andriamanitra hoe ilaiko ny zanakao atao fanatitra ho hisolo ny olombelona. Tsia, fa ny zanak'Andriamanitra tokana ihany. Ary manambara tanteraka izany fa ity teti-dratsin'ny demonia ity, Satana, ilay efa namitaka hatrany am-boalohany, izay mpanjakan'ny avonavona sy ny fanandratan-tena, dia isika olombelona koa ny potehany mba handeha amin'ny avonavona sy ny fanandratan-tena kanefa ny zanakitsika no asiana atao sorona. Isika olombelona asiana atao sorona. Isika izay tokony vonjena dia lasa atao sorona ary matimaty foana anie izany. Izany ny zavatra miseho. Ny Korintianina faharoa 7:20 asaiko ianao andinika an'izay. Korintianina faharoa 7:20 dia milaza fa maka tahaka ny endrika izay banjinintsika isika. Ny zavatra izay banjininao izany hamelona fisainana dia manome ny endrika ao koa izay rehefa avy eo. Ary izany no lesona lehibe amin'ny ara-panahy. Raha mibanjina an' Jesosy isan'andro azy izany, ianao koa, isika dia manjary tafiditra ao amin'ilay hoe ovana hitovy endrika amin'ny Kristy. Maniry an'izany ve ianao? Izany no tena tsara e.
ndao sika hitovy endrika amin'i Kristy, mibanjina azy isan'andro, dia ho voaisotra amin'ny fotoa mandratsy ny fanompoan-tsampy, satria halan'i Jehovah io, fa tena manimba tanteraka ny taranak'olombelona ny fanompoan-tsampy. Ampahirintsika Andriamanitra ary andao sika hiala amin'ny sampy izay mety haningotra antsika. Hivavaka sika ary. Tompo, misaotra anao zahay fa asehonao miariary fa marikoriko anao ny fanompoan-tsampy, fa manimba ny taranak'olombelona izany ary ilainao ny fo tsy mizarazara eo am-panomponanao mba hahatonga anay hisitraka tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra feno. Ampio izay hanaiky ny teninao dia hanao ny marina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.